Mbola miarabantsika rehetra ny JRC na Junior Reporter Club Moramanga eto amin'ny Zato Radio Quartz. Ny fandarana izay ho atolotraianareo andramoko dia mikasika ny fanararaotana atao amin'ny ankizy tsy ampy taona na ny tanora eto Moramanga. Inona tokoa moa tsy lavina ny antony isafidianantsika ny loha-hevitra io? Misy afidianana manokana ny loha-hevitra malala satria dia eto Moramanga dia maro io trano io no miseho. Ary Moramanga dia be dia be ihany koa ny tanora, noho izany dia tsara ampahafantarintsika ny tanora ny zavatra mitranga eto amin'ny tanàna misy antsika. Fa angamba aloha malala alohan'ny tena rahantsika ny fandarana dia aleo aloha tsika naraka hira kely e. Ndao ary dia meno finaritra daholo ary. Fa inona tokoa raha ny antony mahatonga ny fanarotana ny eto Moramanga io e. Aleotsika anontany hevitry ny tanora mitovy atsika dia ho fantatsika ny antony. Sa ahoana malala? Tena mety izany ka. Ndao ary. Ndao ary. Raha ny eto Moramanga zany nijerena dia ny ankizy zany eto rehefa tonga eo amin'ny classe de terminale izy afaka baka dia tsy mahita toerana ianarana izy dia manjary betsaka zany ny ankizy tsy mianatra, tsy manana asa, tsy ampy koa zany ny karazana hoe fialamboly dia reny zany matetika misy manararaotra zany dia izay ngamba ny antony anankiray mahatonga ny fanararaotana ho an'ilay ankizy vavy zany. Araka ny hevitro aloha zany dia raha mampirongatra an'ilay firaisana feto amin'ny Moramanga aloha zany dia ny tsy fahampiana ohatra dia mifanararaotana mifahantrana dia tia handrakandrana konkoa. Mahatonga ny fanararaotana ranofo eto dia betsaka ny vahiny. Dia maro koa zany ny ankizy madinika zany manao zavatra tokony tsy ataony zany. Eo koa zany ny fahateren'ny tranopetrahana ohatra dia zany mahatonga anazy koa. Misy ray aman-dreny manararaotra ranofo ny zanany naterany mihitsy eto Moramanga. Aleo amin'ilay ray aman-dreny zany raha hoe forcé miaraka amina lehilahy ilay zanany dia mety hoe tsy fananam-bola. Eo koa ilay ohatra hoe finanan'ilay lehilahy zava-mahadomelina angano mahatonga anazy hanao sitra amin'ilay zaza tsy ampy taona. Eo amin'ilay teknôlôjia zany ohatran'ny hoe fivoarana amin'ny arapilma sy ny ohatrany dia misy ny mbola kely nefa mahalala an'ilay izy. Dia tsy mazaka dia izay aloha ny hitako. Misy ilay fananarana omen'ilay ray aman-dreny nefa ilay ankizy ao amin'ilay firaisana ranofo tsy manana fifehezan-tena fa hoentin'ilay dido be loatra dia ilay sitrapo koa ao anatin'izay. Eo koa zany ilay tariky ny namana any ivelany, voasariky ilay feo an'ilay namana dia lasa mandeha manao an'ilay izy. Zay ara ny hevitr'ireo olona rehetra sendratsika teny amin'ny an-dalambe teny fa izao kosa dia anaraka an'ireo fanadihadihana nataon'ny namanay tany amin'ny tambajotra isika. Ie, izay nanontanianay ny mikasika ny famaritana ny fanararaotana ranofo sy ny antony mampirongatra azy eto Moramanga. Ndeo ary arahantsika e. Amin'ny tokony andraikitra manokana anao amin'ny fiarovana ny ankizy ara-mieritreritra ao amin'ny tambazotra izay andraiketa aloha zany, inona zany atao hoe fanararaotana ara-nofo atao amin'ny ankizy zany. Ny fanararaotana ara-nofo dia fihetsika mamofavy ara-pilan'ny nofo izay atao amin'ny zaza izay iverina eny amin'ny lalàna fa tsy afaky ny hanome ny fanekeny. Ary atao amin'ny alalan'ny fampiasana herisetra na fandrahonana na fanerena na tsia. Maro isan-karazany fomba mety hanampiarana izay na amin'ny alalan'ny famezana vola ihany koa, fanambatambazana, fanambolena, izay rehetra izay zany mety ahafahana milaza fa misy ilay fanararaotana ara-nofo. Inona no antony mampirongatra izany eto Moramanga? Azo fitinina amin'ny teny tokana dia tsy ampy ny fampandraisana andraikitra, ny ezaka fampandraisana andraikitra ny fiarahamonina ao anatin'ny
zosy ny adidiny tsirairay araky ny sehatra isan-karazany zay misy eto, ao ndray aman-dreny, ao ny any an-tsekoly, ao ny any amin'ny sampandrara zay manofa fanenjehana isan-karazany ny polisy na ny gendarme, eo indrindra koa ny tokantrano tsirairay. Ny antotanisa azo avy amin'ny polisy dia zaza roa latsaky ny 12 taona niara-ny fanolanana teo anelanelan'ny volana janoary sy ny volana jona 14 ary zaza roa ihany koa niara-ny fanodikodonana ny volana jolay hatramin'ny desambra 14 manodidina ny 12 taona ka hatramin'ny 14 taona izy ireo. Tomasy dia ahoana ny fomba natongavany vita ty Moramanga? Viavy fotsifotsy ivaiva zay. Io le olona mitondra andrio zany avy eo rehefa tonga teto dia tsy namporosiny anao zavatra hafahafa? Masasainy za fa ndraindraiky za tsy magnano dia ndraindraiky azo koa fa tsisy raha manina za dia mandeha. Rehefa misy ny tranga miseho teo ireny hitantsika teo ireny dia misy ny fandraisana tanana ataon'ireo mpitsabo na eo amin'ny lafiny fizahana zany na eo amin'ny lafiny fitsaboana. Betsaka ny andraikitra izay raisinay dokotera amin'ny zaza izay hiarany herisetra eto aminay satria izahay eto dia sady intervenant social ihany koa ho an'ny protection des enfants. Ankoatra ny fanomezanay certificat médical maimaimpona ho an'ireo izay zaza hiarany herisetra ara-nofo dia eo ihany koa zany ny fanampianay ho an'ireo izay tena sahirana dia izahay eto ihany koa manome fanafody azy ireo. Manaraka an'izay manao an'le hoe prise en charge psychologique izay. Zany hoe mamerina an'le zaza zany mba hiverenany indray amin'ny fiarahamonina satria ny zaza rehefa tratran'le herisetra ara-nofo dia mety hisy ihany koa ny olana ara-tsaina ao aminazy. Ny fitsarana dia singa iray miady amin'ny fanarotana ara-nofo, tsindriana manokana eto ny sazy miatra amin'ireo minimanao izany sy ny zava-baovao ambaran'ny lalàna. Mazava be mivoalazan'ny lalàna 2007-038 tamin'ny 14 janvier 2008. Izay olona mahalala kasika an'ilay zavatra fanarotana ao an'ankizy dia tokony ilaza foana hoe misy an'izao dia milaza ny manam-pahefana izy. Ary ny olona izay mandray anjara rehetrarehetra amin'io dia voasazy zany hoe fa namany mandika an'ilay lalàna. Raha ohatra hoe nanaiky ilay ankizy amin'ilay fanarotana ara-nofo natao anazy dia heverina ho toy ny tsisy izay fanikeny izay. Ilay zaza nakarotina ara-nofo mihitsy afaka mitoro mihitsy zany ilay zaza, zany hoe ilay niarany zany. Ary ny tena zava-dehibe amin'ity zavatra ity dia mipaikandro na hoe prescription dia tsy manomboka io raha tsy manomboka amin'ny feno-taona io zaza io. Dia samy hafa ny sazy miandra ny zaza latsaky manao fanarotana amin'ny zaza mihoatra ny 12 taona sy ny latsaky ny 12 taona. Raha voalaza ny andininy fa 5 sy 300 saziana 5 ka hatramin'ny 10 taona an-trano maizina sy lamondy 4 millions d'ariary ka hatramin'ny 20 millions d'ariary na ny iray amin'ireo sazy ireo ihany ireo ray sy reny na ray aman-dreny hafa izay manana fomba porisika amin'ny vatana na ankolaka fanirena momba amin'ny fitsanganjana mikasika ny zaza amin'ny famelana azy ireo manana fiainana malalaka sy mahaleo tena tsy voafetra tsy manome vahana azy hiara-ny fametsena sy na ny fizahany tany mamofady na eo amin'ny sehatra nasionaly zany na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Folo amby 100 kilometatra mialana Antananarivo no misy amin'ny Moramanga raha miatsinanana ary kion-dalana ifamezivezen'ny fiara sy ny olona maro. Vokatra izany dia maro ny tranga aseho ny zavatra mety miseho, anisan'izany ohatra ny resaka fanararaotana ara-nofo izay mianjady amin'ny ankizy sy ny tanora. Eo ihany koa ny firoborobon'ny fivoarana misy toy ny fisian'ny orinasa goavana. Andraikitry ny orinasa zany ambady vy ao amin'ny ady amin'izay fanararaotana ara-nofo atao amin'ny ankizy izay. Ato anatiny ho an'ny mpiasa zany dia misy fepetrany raisina zany le hoe zéro tolérance.
io zany a dia fanakanana sy fanentanana mipiasa zany tsy irona ao anatin'izay fanararotana aranofa atao amin'ny ankizy zay. Ny engagement ny mpanao hôtely zany amin'ny fisian'ny fanararotana aranofo eto Moramanga dia ny hôtely ny bar ny chambre d'hôtel zany dia boîte de nuit dia manana engagement lehibe tokoa zahay satria avy aminay mihitsy zany no isany hoe mampitombo ny fisian'izay zavatra zay miangavy anay mpanao hôtely bar karaoké boîte de nuit eto Moramanga zany mba hanatanteraka ny fanakanana an'ireo zaza tsy ampy taona zany. Manana andraikitra amin'ny ady amin'ny fanararotana aranofo ireo tompona andraikitra rehetra niresaka tamintsika teo ary tsy ambakan'izany ny tanora misy toetra sy fomba tokony hananantsika tanora nefa manoloana izany toe-javatra izany. Manoloana izany zany toe-tsaina tokony ihany dia tokony hijory foana zany ny ankizy mba hitandro an'ilay fahadiovana amin'ny mahatanora azy dia tokony manana toe-tsaina izy zany hoe tsy hanaiky zany ho adaladalain'ny ankizy amin'ny toerana misy anazy dia tokony hiditra any anaty fikambanana amin'ny ohatra hoe tanora kristiana fitaizana tanora mba miditra any amin'ny maison de jeune akaikintsika izy izy dia izy mety misy lalao azo atao dia mba mifanerasera amin'ny tanora namany mba mifanakalo hevitra zany. Raha ny toetra indray ngamany tokony mifetena ngamany dia tokony miditra amin'ny fikambanana indray mba hanampy fahalalana amin'ny zavatra hay dia amin'izay hay no mitondra ny tena. Tokony ataontsika tanora zany raha ohatra hoe manao fanentanana dia zay lehilahy ohatra ny hoe hitantsika zany fa manao sitra amin'ny ankizy tsy ampy taona dia tokony saziana amin'ny lalàna mienjana mety aminazy izy. Ny asehon-taonao zany dia tokony hanana fitondran-tena madio sy mantitra eo amin'ny fitondrana amin'ny fiainana tsy atao betsaka le sitrapo misy ihany koa le zavatra misintona ny tanora. Marana fandaharana izay niarahana tamin'ny junior reporter club Moramanga. Isaorana ihany nareo tany an-tokantrano anaraka fandaharana hatramin'ny farany. Dia isaorantsika betsaka ihany koa ny TVM. Dia misaotra an'ireo Jerzy namana koa teo amin'ny fanatodisana. Dia misaotra ihany koa an'ireo teknisiana nanatotosa. Veloma gona! Mama,